Tsy misy asina amin'ny fitoram-panjakana ny fampianarana sy fanabeazana ny zana-bahoaka, ny fambolena sy fiompiana ary ny fahasalamam-bahoaka. Raha nanaraka ankaiky ny fampifantarana ny volavolan-dalàna amin'ny fehim-teti-bolam-panjakana ny taona 2024 izay nataony ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarnirina Arson isika dia mahatsikaritra tsara fa ataon'ny fitondram-panjakana tsinitsinina ny tontolon'ny fahasalamana, fambolena sy fiompiana ary ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana. Ny teti-bolam-panjakana dia saika natotona any amin'ny rendrarendra toy ny fanaovana autoroute na lalabe mikodana. Ao ihany koa ny fanafarana masomboly avy any Chine sy ny sisa sy ny sisa. Ho an'ny pomban'ny fitondrana dia tsotra. Mety amin'izy ireo ny volavolan-dalàna izay natolotry ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Mino sy matoky izy ireo fa hiena ny fahantrana amin'ny taona 2024. Ho voky vary ny ankabetsan'ny malagasy raha ny teti-bolam-panjakana hatontona amin'ny fanafarana masomboly avy any Chine no jerena. Ho an'ny mpanohitra amin'ny fitondrana kosa dia mifanohitra amin'izay tanteraka. Famonoana ny vahoaka malagasy io volavolan-dalàna amin'ny fehin'ny teti-bolam-panjakana ny taona 2024 io raha tsy asiana fanitsiana. Ndahoary. Nanakena ny volavolan-dalàna amin'ny fehin'ny teti-bolam-panjakana ny taona 2024 i Andriamatoa Hajo Andrenenarvelo. Mampiteny mona ny fanampankevitra izay noraisin'ny fitoram-panjakana amin'ity volavolan-dalàna mifehy ity PLFI 2025 ity. Nataon'ny fitoram-panjakana tsinitsinina sy noviraviraina ny aim-pirenena ny ministera telo izay iankina tanteraka ny fampandrosoana eto amintsika. Ao anatin'izany ny fambolena sy fiompiana, ny fahasalamam-bahoaka ary ny fampianarana ambony sy ny fanabeazam-pirenena. Nahatsikaritra i Hajo Andrenenarvelo fa tafahoatra loatra ny fahasahian'ny fitoram-panjakana andany vola amin'ny fanaovana autoroute izay mampitohy an'i Toamasina sy Antananarivo izay mitentina 611 miliara ariary. Ny tena mampalahelo dia zao ny teti-bola natokana ho an'ireo ministera telo izay efa notanisaintsika teo. Raha atao calcul tsotsotra atambatra ireo ministera telo, ministeran'ny fampianarana sy fanabeazana, ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ministeran'ny fahasalamana dia tsy misasaka ny vola natokana ho an'ny autoroute tana mampitohy an'i Antananarivo sy Toamasina. Mampalahelo zany zavatra zany. Ao anatin'ny loi de finance io 611 milliards d'ariary ao anatin'ny ressources propres internes no anaovana ny autoroute fotsiny. Nefa jereo tsara fa ny resaka ny travaux publics namboarina ny lalam-pirenena 157 milliards d'ariary. Dia jerevonareo ny pipan'ny ministère de l'éducation nationale ny fampianarana 62 milliards d'ariary. Nen'ny santé 40 milliards d'ariary. Nen'ny enseignement supérieur 17, nen'ny agriculture 16. Nga ireo tsy marary antsika ka tsy mila anaovana investissement intsony. Amin'ny ankapobeny dia azo hitarafana ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024. Amin'izao toerana misy ny firenena izao dia mitohy hatrany ny tsy fahaiza-mitondra manavaka ny lahara-pahamehana sy ny tsy lahara-pahamehana. Mbola mavaivay ny olana jiro sy ny rano ary ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny kanefa mandany vola be mitetika asa tsy lahara-pahamehana ny fitondrana. Ao anatin'ity teti-bolam-panjakana 2024 na LFI 2025 ity dia nahatambatra ka ny volam-panjakana omena ny fampianarana ambony, fanabeazana, ny fahasalamana, fambolena sy ny fiompiana dia mbola voatsasany amin'ny vola lanina amin'ny tetikasa autoroute zany. Tsy nijanona tamin'ny fanakianana ihany Andriamatoa Hajo Andrenenarvelo fa nanome vahaolana. Ny vahaolana dia tsotra. Azo atao tsara ho izy ny manitsy ireny teti-bola ireny ka ampiakarina ho zato tapitrisa ariary. Mba hampisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka dia azo atao ny mampiakatra ho zato tapitrisa ariary ny subvention isaky ny commune. Isiany tena tsy nizara-pahefana. Raha manokaditsika dia vao 70 miliara isan-taona zany. Zany hoe tsy ray apahefany amin'ny vola lany ho lanina amin'ny autoroute fotsiny. Azo atao ihany koa ny mampitombo ny teti-bolan'ny fampianarana mba ahafahana mampiditra mianatra ny zanaka malagasy mahay maim-poana eny amin'ny sekolim-panjakana
rehetra mbola azontsika atao ihany koa ny mampitombo ny teti-bola ministera amin'ny fahasalamana mba hahafahan'ny vahoaka misitraka fitsaboana mendrika. Mahitsy no sady tsy miolankolana ny fanehoan-kevitry sy teny Randrena Soloneko solombavam-bahoaka voafidy tany Toliara. Hita taratra ho izy fa tena kitoatoa ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024. Tsy vitany hoe kitoto fa mbola azo tsapain-tanana ihany koa ny pirofo fa tsy manambola ny mpitondra fanjakana. Nampiakarina daholo ny hetra tokony alaina ary lasa mitaky hetra any amin'ny opérateur maro samihafa eto amintsika toy ny Telma, Orange ary Airtel. Ankoatr'izay tsy misy vahaolana azo tsapain-tanana ihany koa ny vahaolana atolotra izy ireo amin'ny tontolon'ny jiro sy rano. Araka izany dia iarany rehetra malala fa tsy fahaiza mitantana izany rehetra izany. Voalohany indrindra aloha kitoto le izy sady sérieux. Raha ny teny Ramatoa ministre raha jerevantsika tsara le 29 au juge le conseil des ministres. Nefa ny lalàna miteny le 30 fara 30 octobre fara fahatarany dia tsy maintsy tonga ato amin'ny antemeram-pirenena ny volavolan-dalàna teti-bolam-panjakana 2025. Tsy tonga io tompoko ary tsy nisy io ratsy taty arina. Ny fikasana ampitombo fakana etra ao anatin'ny PLFI 2024 ity. Voaporofo tamin'ny teny Ramatoa ministra teo iny fa tsy manambola ny fanjakana. Voaporofo tsara le izy. Ina ny antony? Lasa nitady natombo daholo ny hetra, nitady zavatra tsy tokony hitadiavana hetra, no tadiavina daholo izany zavatra izany. Le solution nao tsisy. Na tiana na tsy tiana, na iodika vy, na iodika vanana, ny problème jirama de resaka production. Donc zany amin'ity 2025 tia tsisy vahaolana azo tsapahitanana tena vahaolana maharitra ho azontsika. Nokiany sy teny Randrena Soloneko ihany koa ny fandaniam-bola atotona amin'ny fanafarana masomboly avy any Chine. Zava-doza ho an'ny mpamboly izany rehetra izany hoy sy teny Randrena Soloneko. Mampihena ny fahazotoan'ireo mpamboly mpamokatra eto an-toerana izany. Raha ny manokana dia fandaniana miteraka voka-dratsiny eto amintsika izany. Andehanao investissement milliards maromaro ny fanjakana. Tsy ratsy resaka masomboly. Danger ho an'ny mpambolitsika izy zavatra iny. Satria zany tsy maintsy miakina amin'ny Chine zany manomboka zao ny mpamboly vary rehetra eto Madagasikara. Nefa azadinony fa any amin'ny 3 millions de francs ny zezika ampiasaina amin'ny hectare anankiray. Ary iny resaka hybride iny mitady rano BDB sady mitady zezika BDB. Ka ao anatin'izay zavatra izay danger ho haitsika io zavatra io. Fatatsika tsara fa rehefa manana mahavita atsika hoe mahavoafehina rano mitombo ny vokatra ny tonnage amin'ny vary anankiray. Ka tena vrai problème tsy resaka masomboly fa tena vrai problème dia resaka rano. Naneo ny heviny manokana ihany koa ra Gerson Antoine manoloana ity fanafarana masomboly avy any Chine ity. Sarotra dia sarotra ny anantena fampandrosoana miantefa amin'ny fiainam-bahoaka raha izao rendrarendra ataon'ny fitondram-panjakana izao no jerena. Mifantoka amin'ny fandaniana ny fitondram-panjakana fa tsy mifantoka amin'ny famokarana. Anisan'ny nokiany ny vola natokana ho an'ny fambolena sy fiompiana izay tena kely dia kely tokoa. Ny teti-bola natokana ho an'ny fambolena sy fiompiana. Kely zany. Raha jerentsika le izy ambangovangony dia mbola mampiasa vola any anatina fandaniana ny fanjakana fa tsy mampiasa vola any anatina famokarana. Ny olantsika nefany dia mazava be fa mila mamokatra anatintsika mba hafahana mampandroso ny tanindrazana sy hafahana mabeti-bola ao anatin'ny fanjakana ihany koa sy hafahana vahoaka malagasy mivelona. Ny hoantsika moa mampa-ingénieur ny fambolena sy fiompiana ny tena dia mihazakazaka manokana mijery ny teti-bola ampiasaina ao anatin'ny ministère ny agriculture ka rehefa jerentsika ilay teti-bola dia 5.9 isanjaton'ny teti-bola
global no hany ampiasain'ny ministère ny agriculture mazava ho azy fa tsy tonga any ambanivohitra ny fampandrosoana mazava ho azy fa tsy anana fahafahana amina resaka fivoarana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa i Fidèle Razarapera solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatondrazaka. Nampiaiky azy ny tsy fahaizany ity fitondrana ny Rajoelina ity mitantana ny firenena. Novakiny tamin'ny ankapobeny ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny-teti-bolam-panjakana ny taona 2024 tao amin'ny fandaharana miara-manonja. Raha mijery ankaiky ny volavolan-dalàna mifehiny-teti-bolam-panjakana isika dia tsy karatra fa mbola vao manomboka dia efa mametraka olana sahady ny fitoram-panjakana. Toy ny hoe misedra olana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro isika sy ny olana arabola. Ary io olana ara-tontolo iainana io no nataon'ny fitoram-panjakana excuse mahatonga ny délestage sy ny rano sy ny sisa sy ny sisa. Midika zany rehetra zany fa fitondram-panjakana feno olana ity fitondram-panjakana ny Andry Rajoelina ity hoy Fidèle Razarapera tao amin'ny miara-manonja. Vao anomboka ity teti-bolam-panjakana ity tsy mba hoe zavatra mahafinaritra no resahana hoe isika dia anao zao ka zao ny tanjona amin'izay fa vao manomboka tompoka lasy tompoka vavy ireo olana ara-tontolo iainana sy arabola vao manomboka phrase voalohany vao vakianao anatin'io exposé des motifs dia tonga dia olana vao manomboka ty raha ty dia fa problème ny resahanareo fa tsy vaolana na zavatra hoe fampanantenana na zavatra mba hoe afinaritra vao manokatra le boky ianao problème nini problème ara-tontolo iainana sy arabola rehefa mivola le tsy problème forme grave tsisy ninona ntsony zany ravantsena dia izy ary mba nanoro andrindrasimbelo an'ity hoe zao ny ataky ataonareo ao anatin'le famelabelarina izy nefa hoe famelabelarina ny antonantony tonga dia le olana no mipetraka fa tsy hoe ina moa na tonga anao tsy nanam-bola dia fa tonga dia le problème dia ozy izy nateraky ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fifandirana ara-geolojika iraisam-pirenena dia mitaky fametrahana politika vaovao sy maharitra ka maninona ary tonga dia le politika vaovao sy maharitra ny resahana voalohany eo fa tsy le problème aloha tonga dia hoe le problème momba zao hoe raha anao andeha iresaka amin'olona raiky vao iresaka anao ka problème ny andeha hoe marina mafy izy raha ihaino anao tena angaty vao tonga eto iresaka dia problème ny entiny. Ho an'ny mpomba fitondrana na ireo mpilelaka ny fitondrana dia mahatsikaritra fa tena mety tokoa ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny-teti-bolam-panjakana ny taona 2024 satria nifantoka bebe koa amin'ny fampiakarana ny tahany herinaratra ny fitoram-panjakana amin'ny taona 2024. Toy izany ihany koa ny tontolon'ny fambolena tsy laza sika afa-tsy ny fanafarana masimboly avy any Chine. Midika izany ho izy ireo fa hovoky ny vahoaka malagasy amin'ny taona 2024. Hitantsika androany moa zany ny fampifantarana izay nataony madame ministre ny finance ny fampisehoana ny lalàna ankapobeny zany hoe ambango vangony zany izy natao tandroany iny fa mbola ho avy ny travail de commission fa ny zahay député mandinidinika sy mijery an'izay tokony ho tenenina ahafahana mandany azy tsara. Lay teti-bola zany ahafahantsika mividy lay centrale thermique 105 mégawatt iny moa zany tafiditra anatin'ny teti-bolam-panjakana zay hodiniana ihany koa iny eo ihany koa ny siampamokarana zay efa napetraka ny fitoram-panjakana amin'ny laram-pahamena zany. Raha nijeryn'ilay famelabelarana nataon'ny ministre Ntoekarena teo dia azontsika fehezina hoe hovoky ny vahoaka malagasy sakafo ao anatin'ny mazava satria inona ny antony miompana betsaka indrindra amin'ny fandaniana any amin'ny fampiasam-bola amin'ny fividianana masom-bola zay le riz hybride zay mitarika makany amin'ny fahalivan-tena ra-tsakafo. Ny faharoa fanaovana investissement ihany koa ho an'ny jirama. Eto mpamarana dia zao raha nanaraka tsara ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny teti-bolam-panjakana taona 2024 isika dia tsy karitra fa maro ireo sehatra izay ankina ny aim-pirenena no latsa-danja ka ilana fanitsiana. Araka izany rehetra izany dia ilaina tokoa ny firaisan-tsaina sy
firaisana hevitra amindreo solombam-bahoaka izay ampandana n'io volavolan-dalàna io mba ahafahana anitsy ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny tombotsoan'ny firenena ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka rehetra. Ary zany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray